Nanome heviny Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministra avy amin'ny ankolafy Ravalomanana, mahakasika ny fanatanterahana ny fividianana filoham-pirenena sy ny fividianana solombavam-bahoaka. Noresahany ihany koa moa ny mahakasika ny dian'ny filohan'ny teteza mita a New York izay foibe ny firenena mikambana. Faniriana avy amin'ny sasany ny hoe andao ny fividianana ny solombavam-bahoaka no atao mialohan'ny fividianana zay filohan'ny republika. Tsy miteny hoe tsara na ratsy zany, tsy anjarako no tsara, fa ny zava-dehibe tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra kosa dia hoe fanapahan-kevitra avy amin'ny senita na ny vomiera misahana maleo tena misahana ny fitantanana fividianana niaraka tamin'ny Nations Unies na ny fianakaviam-ben'ny firenena mikambana naka ny fanapahan-kevitra tamin'ny fandaminana andreo fividianandreo. Tsy nataotao fahatany zany ary efa nakana ny hevitry ny mpanao politika rehetra amin'ny alalan'ireo nanao sonia ny tondrozotra. Tsy ho ataontsika tsy sanatria hoe kilalaon-jaza angamba, fa tsy ho ataontsika mitranga mihemitra ny fitantanana amin'ny raharaham-pirenena, fa izay tapaka dia aoka mba tsy hiverenana intsony fanatanterahana fividianana ny tokony imasony rehetra rehetra amin'ny fomba mendrika, izany hoe mangarahara ary fividianana azo itokisana tokoa. Teny tsotra toy izany raha miteny ianao hoe vita ve ny découpage électoral, mino sy matoky tanteraka fa raha araky ny fandaminana natao eo fividianana dia tsy mametraka olana mihitsy na kely aza ny famitana ny découpage électoral amaritana ny isan'ny solombavam-bahoaka hovidiana, satria amin'ny alatsinainy izao dia efa nanapa-kevitra ny Prime Ministre sy ny gouvernement ray manontolo fa hanao filan-kevitry ny gouvernement entina mandinika an'izany lalina mandritra ny ray andro manontolo raha ilainy zany